zay ny amin'iny fa dia efa nivoaka zany zao ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy ny fihodinana faharoa raha toka misy zany ary dia nanamafy ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka fa tokony hijanona amin'izay ireo karazana hetsika sy fitakiana sindikaly samihafa eto amin'ny firenena ny tokony atao laharam-pahamehana dia ny firosoana amin'ny fifidianana ho ity parlementaire ity nasiany resaka ihany koa ny sehatra sosialy samihafa izay azo atao ihany koa laharam-pahamehana amin'izao fotoan'izao. Miantso ny tokony ampitsarana ny hetsika politika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy ny grevy sindikaly ny solombavambahoaka voafidy tany Betroka randrena solo Nicolas. Nambaran'ity parlementa ity fa efa namaritra ny tety andro mpifidianana ny gouvernement ary fotoana zao izy ifatohan'ny rehetra indrindra ny antoko politika amin'ny fifidianana. Le 13 mai ne 88% 13 mai efa tanteraka daholo fa misy amin'ireo député reo zany sy tafiditra agnatin'ny gouvernement dia io zany sy midika fa sy fitavatana-drazana mihazakazaka amin'ny toerana fotsiny zareo zany tao ministre fa sy misy kaiky ireo zany sy ny grevy resaka lala mpifidianana fa ny grevy tao hazo seza ireny sy ny hazo seza zany mbola misy le mbola mitabatabany amin'ny 13 mai ka mbahaoka re fa samina tafiditra daholo ireo mbola mitabataba reo tafiditra ny mapara tafiditra ny tim tafiditra ny MMM tafiditra ny indépendant ataona koa dikan'izany ke mibalibala mivoaka malagasy le fa sy fitavatana-drazana fa fitadiava-seza. Ahafahana mahazo fitonina nanamafy ny solombavambahoakan'ny Betroka fa tokony apetraka laharam-pahamehana ihany koa ny sosialim-bahoaka sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ho an'ny solombavambahoaka randrena solo Nicolas manokana dia manamafy ny fanohanana ara-tsosialy ny mponina ao anatin'ny distrika na voafidy azy. Ny sosialim-bahoaka tompoko io zany priorité zany amin'ny toerana izay misy anay. Betroka ny nalaza zodrosy foana zany ianao fa ny hena zany ny resaka omby tany aminay dia be dia be le olona miverina fiarahamonina aty amin'ny ville nilefa amin'ny resaka asa-dahalo tany ambanivohitra dia be dia be koa dahalo ny voafo ka ny meny fanjakana promesa eto amin'ny fotoana ary nofa hoe homotivena olona reo rehefa niala kolo roger zany PM teo taloha dia nihemitra koa ny zay fanampiana zay dia manzary zahay niaraka ny laritra tamin'ny PM kolo roger zany zao nitratra indritra amin'izao fotoana izao. Araka izany mitohy ny ezaka fanampiana ara-tsosialy entin'ny solombavambahoaka randrena solo Nicolas ao anatin'ny distrikany Betroka izay na voafidy azy.